atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arotsay avy anambony ny andonao ry lanitra ary oka ny raho nampedina ilay marina toy ny ranonorana ary ny tany isokatra ipoirany mpamonjy. Miarahabantsika rehetra ary tratrin'izao Alahady Fahefatra amin'ny Alahady zay iandrasantsika ny fiavian'ny Tompo. Ny lohahevitra rosy ny fiangonana ao antsika amin'ny ity andro niany ity dia ny hoe ino tonga ny mpamonjy eo afovoantsika. Ino antsika tokoa izay ary izay no fototry ny fanantenantsika fa eo anivontsika mandrakariva i Kristy agnatin'ny hafaliana no iandrasantsika izy. Magnasanao ary amin'izao fotoana izao hitandregny reto vakteny atotry ny fiangonana ao antsika amin'ny ity andro niany ity, miaraka amin'izay ihany koa ny fampianarany avekantsika. Ny vakteny voalohany nalay tao amin'ny boky ny Mike ampaminany tao amin'ny toko 5. Izao no lazain'ny Tompo: ary ianao ry Betlehema Efrata, kely tsy tokony ho isandreo arivon'ny Joda akory, avy aminao no ivoaka ho ahy ilay tsy maintsy anjaka amin'ny Israely. Ary niny androany dia efa hatramin'ny andro fahagola hatramin'ny andro mandrakizay. Koa noho izany dia nolotra anireny izy mandra-piavin'ny fotoana hiterahany ilay tsy maintsy miteraka, ary misisa amin'ny rahalahiny dia hiverina amin'ny zanak'Israely. Ho mafy fijoro izy ka hiandry ny ondriny amin'ny herin'ny Tompo, amin'ny fiandriana amin'ny anaran'ny Andriamanitra Tompony, ary andro fehizany ny olona fa ho lehibe izy amin'izay hatrany amin'ny faran'ny tany. Izy no fiadanana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Tompo, saúde tena futu balubuka. Sampan sai mamua de uratanana. Katana nilai bahamukache. Bahamukache bebe kuwa. Tompo, saúde tena futu balubuka. Sampan sai mamua de uratanana. Katana nilai bahamukache bebe kuwa.
Hatramin'nisisy zay tavela any mofo paorina efa boky amasom-boinay atizay fizahary tenanjary fanaraby sy falesony zareo famalo tombony tafiko avy mampoly anay aseony tavanao vozinay Tananungucha volubuka yenau Fualubuka ina atanezika Tenadoka finenena marutahu Anumeza notuera nanilini Volubuka taruna sesikau Levotunga kusanefe lalipata Fualaku chinialu niamona Aregufanzani razani sedera Vitumpu Jautena futu golubuka Sampani semamu ademuna tanana Matana nilai baka mukache Baka mukacha bebekua Isanaha kasi tunga tanyandika Iro sampana sakeli ni mamua Kana onda nubangana reni fefi Ipanaru fomaita tunga nyuki Keni tungi feiza ni lambuana Kaniroka yani juni bibidia Diferenda rende mali tini tafkia Ichinjuma venelani tasahau Ile kutu kualubu kakazanu Bahimi na kuleni tananahu Joni kiapasi na nduru tunifaku Eufati nuniate zeranau Tananawane kauba lalandafa Ile ulu ni pechani tukilau Ile zana kulubelu na bofiti Menubeno Fahefatra mbana edi Izahati mbahanawa na wituni Avelumi na uzanyantsuni anaranau Tumbuni tafto avimampudy anay Aseony tavanao vozinay Uderaina nenirani kulukulu Sinizanga kafutukaina irasanaye Stifanay numbenanaya merunayna Uderaina mfenanay niftavanau Vitumpu Tena futu golubuka Sampani semamu ademuna tanana Katana nilai baka mukache Baka mukache bebekua Vitumpu Tena futu golubuka Sampani semamu ademuna tanana Katana nilai baka mukache Ny vakteny masina faharoa dia nalainy tao amin'ny taratasy ho an'ny kristianina Hebreo ao amin'ny toko 10. Ry kristianina havana rehefa tonga tamin'izao tontolo izao i Kristy dia nanao hoe tsy nilainao ny sorona sy ny fanatitra fa nagnamboatra vatana ho ahy ianao tsy sitrakao ny sorona dorana sy ny sorona no niota ka hoy iaho hoe inty aho tonga fa izao no voalaza ao amin'ny horonam-boky anao ny sitraponao Andriamanitro. Voalohany aloha lazainy hoe samy tsy nilainao sy tsy sitrakao na ny fanatitra na ny sorona dorana na ny sorona no niota dia zavatra natolotra araka ny lalàna avokoa ireny. Manaraka izany toy izy ny hoe inty aho tonga hanao ny sitraponao ka manafoana ny voalohany izy amin'izany mba anorenany ny faharoa
ary nierin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanolorany Jesosy Kristy ny vatany indray mandeha monja. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Amizao ary dia magnasanao ampanajana iaina ny fampianaran'ny fiangonana aoriany izao famakiana ny evanjely masina izay nisoratany Masindalioka nalaigny tao amin'ny toko voalohany. Tamin'ny izany andro izany niainga i Maria ka nandeha haingana hoagny amin'ny tany Betendrombohitra hoagny antanàna anankiray any Jodea ary niditra tao an-tranon'ny Zakaria ka niarahaba ny Elizabeta. Noho nivoaregny Elizabeta ny fiaraban'ny Maria azy dia nientana ny zaza tao an-kibony ary feno ny fanahy masina i Elizabeta ka nanandrapeo ny antso mafy hoe nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavina ny ateraky ny kibonao ary avy azahamiko izao no mba vangeny ren'ny Tompo aho fa indro raha voaregny ny sofiko ny feonao ny arahabahay dia nientakafaliana ny zaza tato an-kiboko ary sambatra ilaininy fa ho tanteraka izay nampilazen'Andriamanitra taminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristiana havana amin'izao alahady fahefatra iomanasika amin'ny fahatongavan'ny Tompo, alahady fahefatra ny avant, ireo tenin'Andriamanitra dia mampiditra sika tanteraka amin'ny fankalazana ny Noely. Noely dia zinona fa Andriamanitra eto anivosika, eto ampovoasika izy, ary dia izay Andriamanitra eto anivosika izay ny vaovao mafaly Noely, ka ny tenin'Andriamanitra tokoa ary dia manomana ny foa mampanantsika fa indrindra moa amin'izao taona masina ny famindrapo izao, ka anana ny toetra ny masin'ny Maria anitsika akatahaka ny masin'ny Maria izay rehefa nandray ny vaovao mafaly vonankalaza any 8 Desambra isika vao sy ela zay napiditra sika amin'izao taona ny masina izao, dia izao hitasika i masin'ny Maria entany mpinona, entany mpanantenana, entany mpitiavana nandeha namangy any Elizabeta rahavaviny. Maro ny rahavavysika amin'izao andro iainasika izao, mila ny famonjena avy amintsika, mila anambarasika ihany koa ny vaovao mafaly, sy hoe ny salasala sy natoky ny afatr'Andriamanitra ka niverifie azy i masin'ny Maria ka nandeha nijery ny zavamisy tany amin'ny rahavaviny Elizabeta sy zay fa fantany fa tanteraka tokoa ny famonjena kindro ary izy lasa nanambara ny vaovao mafaly, namakivaky ny avona, namakivaky ny loasa nitondra ny vaovao mafaly any amin'ny Elizabeta rahavaviny, ary dia niaraka nidera an'Andriamanitra izy ireo, izay koa ny tena vokatry ny
izao fiomanantsika amin'ny fahatongavan'ny tompo, ary izay ihany koa ny fivelomantsika ny taona masina, isika mamindra fo sy misahatra ao no mamerina an'izay, zany hoe fo vaovao no aintsika amin'ireo manodidina sika, tahaka ny Andriamanitra mamindra fo, tahaka ny ray mamindra fo, dia amindra fo sika. Ny fon'Andriamanitra no entin'i Jesoa amin'izao noely izao, ka iny fon'Andriamanitra iny no manova ny fosika ho fo manana ny endriky ny fon'Andriamanitra, ka isika ihany koa tahaka ny Masin'i Maria izay nivolavolainy ny fanahy masina, isika koa ho volavolainy ny fanahy masina, ka miova ny fosika, ka hitondra fanantenana, hitondra fitiavana, izara finoana, anambara ny hafalian'ny vaovao mahafaly tahaka ny nataony, ka izay koa isika tahaka nataon'izy mirahavavy amin'izao noely izao, hiaraka ankalaza n'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Andriamanitra eo anivontsika, ka na dia kely aza tahaka ny Betlehema hoy ny Mikeam-paminany, dia avy aminao no poitra ilay anjaka amin'ny Israely, na dia kely sy bitika aza isika araka ny tonikeran'ny Masin'i Maria, dia idiran'Andriamanitra ka anjakan'Andriamanitra, ka raha manjaka ao amin'ny fiainantsika Andriamanitra dia hitondra hafaliana, hitondra fiadanana, satria miombona amin'Andriamanitra isika ary miombona amin'ny olombelona. Ary dia izay ny iansoin'ny mpanoratra ny taratasiny Hebreo amin'isika ary, indro aho anao ny sitraponao. Izay tokoa ary ry kristianina havana no sy maintsy toe-panahy hoentisika mankalaza an'izao noely izao, noely ny taona masiny famindrapo, ka hitondra aim-baovao ansika. Inona izay toe-panahy izay? Ilay toe-panahy niainan'i Jesoa hoy iny mpanoratra ny taratasiny Hebreo, raha manana ny toetra Andriamanitra azy tokoa i Jesoa, nataony tsinitsinina izany, nidina farany ambany izy mba hanavitra asika, ary ny fomba nanavotany atsika dia ny nanoloran'ny tenany ka nanatanteraka ny sitrapony. Ary dia izay koa ry kristianina havana, oka ho tahaka ny Jesoa isika, ho tahaka ny Maria izay namaly tamin'ny arkanjely Gabriely inty ao mpanompo vavin'ny tompo. Isika koa izany sy nanao sy nilainao ny sorona sy fanatitra sy ireny no tadiavin'Andriamanitra, fa ny fosika manontoro ary ny fosika atolotra sika aminy dia anao ny sitrapony isika. Ary dia izay tokoa sy ny fanatitra ity ivelany sy ny zavatra ity ivelany izay hitasika matetika amin'ny fiomanasika amin'izao noely izao, sy ireo zavatra mirentirenty ity ivelany no tadiavin'Andriamanitra amin'ny fiomanasika amin'ny noely, fa ny fosika ary indrindra amin'izao taona ny famindrapo izao, sy ireny zavatra ity ivelany mirentirenty mahafinaritra ireny no tena tadiavin'Andriamanitra, fa ny fosika sy ny sorona no tadiavin'Andriamanitra sy ny fanatitra fanamboatra vatana ho ahy ianao. Ka ity fiainasika ity no atolotra sika n'Andriamanitra, idiran'Andriamanitra i fiainasika io, izay ny dikany hoe mampitrotra ny finoana sy ny fiainandavanandro, ampidirisika amin'ny fiainansika Andriamanitra, tonga nofo amin'ny fiainansika tokoa izy. Ary dia izay ny noely, ka raha tonga nofo amin'ny fiainansika tokoa ny noely, dia izay ny vaovao mahafaly, ka tahaka ny Masin'i Maria isika hiazakazaka anambara an'izay vaovao mahafaly izay, amakivaky ny avona, andesy ny fahasiaranana, andesy ireo zavatra manahirana, andesy ny fahoriana. Izay ny dikany hoe mamakivaky ny avona, amakivaky ny loasa ady sady dia ny fiainana, ady amin'ireny fakapanahy
dia andrendrika sika ka alavo asika amin'ny fiainana rasirasy sy manjary, ny herisetra, ny fanapotena, ny fangalarana, ny lainga sy ny fitapitaka rehetrarehetra, ireny no apotetsika fa azorysika kosa ary anolorasika ny tenansika, anolorasika ny fosika, ny fahaizasika ifampizara ny mata sy ny masaka, ifanasoa, ifanatsara, ary dia ary afaka ankalaza an'Andriamanitra tokoa isika, tahaka ny masiny Maria sy masimbavy Elizabeta, ka entany finoana tahaka izy mirahavavy, ka ifampilaza, ifampidery, ifanasoa fa matetika isika raha miona dia ny mifanarasy na manarasy olona zay na mifosa fa kanemba ho tahaka any masiny Maria sy masinday Joseph, masimbavy Elizabeta isika, ifampizara fahasoavana, ifampizara ny fiainana ao amin'Andriamanitra, dia izay tokoa ny fiomanana sara amin'izao Noely izao. Ry Jesosy Tompo, ianao mianso anay iavao tokoa amin'izao fiomanana akaiky dia akaiky ny Noely zao, ainganeo akatahaka any masiny Maria sy masimbavy Elizabeta izahay, ka ahay ampafantatra amin'ny olona rehetra ny asarobidiny ny fiovamana ao aminao, ny asarobidiny fiainana ao aminao. Engane zahay ahazo ny hafaliana tahaka azy ireo, ka ifampilaza ny vaovao mahafaly, ifampizara an'izay vaovao mahafaly izay. Engane izahay koa mba hoentaniny fitiavanao, ka ianao zay naniraka ny Jesoa zanakao lay tokany eto amin'izao tontolo izao amonjy anay, ampio tokoa ary zahay ho faly amin'ny fiomanana andray azy, ary ahay andray ny fahasoavanao, ka anolotena, anolotra ny fo ny fiainanay manontolo, anolotra ny vatanay, fa sy sorona dorana ny tadiavinao sy ny zavatra mirentirety aty ivelany, fa fiainam-baovao ao aminao, ka inty ao anatanteraka ny sitraponao tahaka ny masiny Maria. Aoka tanteraka izany amin'ny arandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra sika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Compagnie. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage.
toi Dieu.